miarabantsika tsirairay avy a manaraka an'izao fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao. Ho an'ny tompo ihany voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atao ary maimaim-poana ny fizarana ny ten'Andriamanitra. Izao fandarana izao afaka azontsika maimaim-poana izao raha tiantsika ny azo izany. Izay rehetra efa lasa tany aloha tsy amidy ny filazantsara dia maimaim-poana. Raha misy te ahazo ny fitahirizana sary dia afaka omena azy maimaim-poana zany. Raha misy te hovangina dia maimaim-poana zany. Raha misy te hoentina bavaka dia maimaim-poana zany. Maimaim-poana daholo zany ao am Jesosy. Nomena maimaim-poana nareo dia mizara maimaim-poana. Maimaim-poana izany. Tsy voaviditsika mihitsy ny rahan Jesosy nanasantsika. Tsy voaviditsika mihitsy ny rahan Jesosy nanasantsika. Tsy voaviditsika mihitsy ny famonjena. Ary rehefa tsy voaviditsika izany fa nomena antsika maimaim-poana dia omena maimaim-poana ho an'izay mila ihany koa. Maro amintsika ny mangataka vavaka ny amin'izay mety hoe zavatra mahazo sy manavesatra azy dia mahatsiaro am-bavaka ny amin'izany. Fa izao tsika tsirairay avokoa hivavaka ny amin'ny toerana misy azy any satria tsika ny efa nitsokavan'i Jesosy ny lalany dia efa izy ny mpanalalana dia ny rehetrarehetra afaka manatona daholo. Fa tsy misy mpanompon'Andriamanitra, tsy misy olona intsony analalana ahy amin'ny Jesosy, analalana ahy amin'ny ray. Fa izaho dia efa miditra direkta satria nahoana Jesosy Kristy efa sorona sady mpisorona dia nanolotra ny tena iny indray mpandeha. Rehefa vita izay fanolorana tena nataon'i Jesosy izay tsy nisy fanatitra intsony tao aorianan'izay. Famarinana ho anao izany androany. Rehefa voaombotra amin'ny hazo fijaliana Jesosy maizina tany aman-danitra nitritra ny efitra lamba avy any ambony ka hatraty ambany. Ary tsy niditra intsony iny. Niditra ilay mpanjaka ny voninahitra. Tompony tompo Jesosy no anarany. Salamo 4:20. Asan-drato ny tataonareo ry varavarana fahagola. Idiran'ilay mpanjaka ny voninahitra. Izy zao mpanjaka ny voninahitra zao. Jehovah mpiady mahery ny anarany. Jesosy no anarany. Vita ny Jesosy ny famonjena. Teo amin'ny hazo fijaliana izy dia niteny hoe vita. Tout est accompli. Tsisy na ny kely ara hoe tsy vitako ty. Fa vita ny hatramin'ny farany. Vita ny koa ny mamonjy anao amin'izay fahorianao, amin'izay vesatrao, amin'izay adi-tsainao, amin'izay zavatra rehetra mitambezo ao aminao, amin'izay fahotanao indrindrandrindra. Vita ny mamonjy anao. Halleloja. Ho azy ny voninahitra, ho azy ny voninahitra, ho azy ny voninahitra. Fa zay ny zavatra misy hoe tritra ny efitra lamba, dikan'iny vita ny fisoronana. Taloha matsy araka ilay lazaiko tamin'ny fandarana teo aloha hoe vonoana ny ondry, vonoana ny osy, vonoana ny omby, vonoana ny voromailala. Dia vonoana foana zany hitondrana fifonana eo anatrehan'ny ray. Ary mpisorona be dia mandeha isa-taona ao amin'ny efitra masina indrindra hifona ho an'ny vahoaka. Dia miverina indray izy avy eo. Dia zay foana ny natao, zay foana ny natao. Fa izao rehefa tonga ilay tsara indrindra, ilay mendrika indrindra, ilay fanaperana, Jesosy no anarany, natolony indray mandeha ny tenany. Izy ihany koa no nanatitra an'iny, sady izy zany ny fanatitra, izy no mpisorona. Vita indray mandeha, falany ray, afapony ray, tsy nitaky sorona intsony izy, tsy nitaky ininona intsony izy, fa vita ny famonjena. Halleloja. Fanafahana ho anao koa ty androany, vita ny Jesosy ny famonjenanao. Dia maherezy ianao, manatona azy ianao, tsisy mpanalalana na iza na izy fa Jesosy ihany. Azan'ny apôstôly 2:12 tsy misy anarana ety ambany masoandro nomena ny olona azona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy. Tsy anarana tokom-pivavahana na tokom-pinoana na fikambanana na olombelona fa anaran'i Jesosy. Zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo dia ho vonjena. Ampahery ianao Jesosy, ary mbola te hampahery ianao izy amin'ity androany ity. Mbola te hampahery ianao amin'izao fotoana izao. Ianao izay manaraka izao fandarana izao dia andao raisitsika ny Romanina 9:9 ary eo amin'ny 5:12. Romanina 9:9 5:12. Anao zay malahelohelo, ianao zay kivikivy, ianao zay reradreraka, ianao zay trotraka, ianao zay beady, ady ampanahy. Hoe tena mandeha amin'ny fahamarinana ianao, mandeha amin'ny fahitsiny ianao, mandeha amin'ny fahamasinana ianao, mandeha tsy manatsiny ao anatrehan'ny tompo ianao, nefa betsaka ny adi-panahinao, betsaka ny fitsapana, betsaka ny fanenjehana, betsaka ny olana. Dia te hampahery ianao amin'ity androany ity, te hampahery ianao Jesosy. Ary azo hery ane ianao aoriana zao fotoana zao, irosonao mandrakariva. Fa itsika tsy namatra izay miembotra, fa itsika nama izay mandroso
amin'ny famonjena ny fanahy ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana fa raha miampitra izy dia tsy sitraky ny fanahy aoka nroso mandrakarivotsika fa rehefa nifidy an' jesosy ianao nifidy ny anjara tsara ianao zay jesorina aminao tsony rehefa niditra amin'ny lala tsara ao am' jesosy ianao lalana ety sady tery io fa lalana mitondra ny fiainana mandrakizay izy fa aza miala ao tsony aza miampotra ao tsony na inona ady na inona fitsapana na inona fanenjehana na inona faharatsiana na inona fanaratsiana na inona fa tsy hitondranao amin'ny fahafatesany jesosy fa hitondranao amin'ny fiainana. Romanina toko fahavalo andininy fahavalo ambe folo. Romanina toko fahavalo andininy fahavalo ambe folo. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Afaka toizantsika iny avy eo anerinandro izay fotsiny raisitsika hoe fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina akory amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Toizantsika ihany Korintianina faharoa toko fahaefatra. Korintianina faharoa toko fahaefatra andininy fahafito. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izay mba ho an'Andriamanitra ny aby lehibe ny hery fa tsy ho anay. Voageza manodidina izay nefa tsy tery, verievitra nefa tsy mamoy fo, enjehana nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba aseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia atolotra ao amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba aseho amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Halleluia, halleluia, halleluia. Dia zao eo amin'ny andiny fadimy ambe folo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombony ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombony ny fahasoavana amin'ny maro. Andiny fahinina ambe folo. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialefina aza ny toetra ivelany dia avaozina isan'andro ny toetra anatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra. Voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay raha tsy mijery ny hita izay fa ny tsy hita. Fa ny hita dia ho vetivety foana fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Misy fahamarinana tena goavana be ao anatin'izany teny zany. Tiana ho iainanao, tiana ho fantatrao. Fa voasoratra hoe raha fantatrao ny marina dia marina no hanafaka anao. Miresaka eto ny olona resahako eto dia ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ny kristianina izay nanaiky an'i Jesosy marina, izay nateraka indray, izay mandeha amin'ny fahamasinana, izay mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra, izay mandeha ao amin'ny lalan'ny fahamarinana, izay efa niditra tamin'ilay vavahady ety, efa mandeha amin'ilay lalana ety ho anao zao teny zao. Fa fantatro fa tsy moramora ny miaraka amin'ny tompo. Jesosy ara dia efa niteny any amin'ny Jaona toko fahinina ambe folo hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Fa tsy vita an'izay hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana dia ao dia mory ao dia iainao dia ao dia miareta ao. Fa hoy izy hoe matoki fa zahana resy izao tontolo izao. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ambe folo dia milaza koa ny apôstôly hoe amin'ny fahoriana lehibe no hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Any amin'ny epistily dia miteny ihany koa ny apôstôly hoe izay rehetra teo velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy enjehana. Zao zany no tiako hampaherezana anao. Ny fiainana miaraka amin'i Jesosy dia ady, fitsapana, fanenjehana, fahoriana, vesatra, nisy olana. Zao tsy olana noho ny fahotana natao, tsy vesatra noho ny fahotana natao, tsy ady noho ny fahotana natao, tsy fahoriana noho ny fahotana natao, fa ataon'i Jesosy miahatra aminao reny mba tonga anao hifikitra amin'ny bebe koa ary hanehoany ny voninahiny, hanehoany ny voninahiny, hanehoany ny voninahiny. Voalaza eto hoe ataoko fa ny fahoriana amin'izao ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Dia voasoratra koa le tao amin'ny Korintianina faharoa tao toko fahaefatra hoe
ny fahoriana maivana izay vetivety foana dia miaika miasa fantatra indrindra ka mahatateraka voninahitra. Tiako lazaina aminao zany dia zao, tsy mifarany eto ny fiainantsika miaraka amin'i Jesosy, tsy mifarany hoe fiainanao miaraka amin'i Jesosy, fa isy voninahitra iseho ao aorianao, isy voninahitra iseho ao aorianao. Ary io voninahitra tiako lazaina io dia le fitsenan'i Jesosy antsika eny amin'ny raha lanitra, le fahatongavan'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra, hitsena ny fofombadiny, ho avy ny mpapakatra. Izay le voninahitra hoy ny tompo. Ka izao fahasoavana namonjena antsika, maimaimpona ny famonjena, fa ao anatin'le fiainana kristianina aveo dia misy ny fitsapana, misy ny fizahan-toetra, misy ny fanenjena, misy ny fahoriana, misy ny olana. Fa izao aza atao mampiempotra anao amin'i Jesosy zany, aza atao mampiempotra anao zany, fa le zavatra ho avy jerena, le zavatra ho ariana jerena, fa tsy foana ny fikelezanao hainao amin'i Jesosy, tsy foana ny nanarahanao azy. Mety manesoneso anao ny olona amin'izao, mety manarabiraby anao ny olona amin'izao, mety manakivy anao ny olona amin'izao. Ary ny ao amin'ny mpanao salamo fa telo amin'ny fitopolo dia nilaza mihitsy hoe sao dia ary dia anaonao foana miaraka amin'ny Jehovah ity. Fa jereko ny olona tsy miaraka amin'ny Jehovah toa bonky tavo ny masony, voky ny matavy izy, tena mebe kibo izy, mebe atoka izy, toa tsy misy fanaintainana amin'ny fahafatesany, toa mahomby ny zavatra rehetra ataony. Dia tena hoe nefa izy tsy manana an' Jesosy, fa ahoana koa zao? Aza kivy ianao, fa mety zany ny zavatra teneninao, fa efa nisy talohanao ny ainana zany, dia hiasafo zany ao amin'ny salamo fa telo amin'ny fitopolo. Zavatra efa nisy zany fa aza kivy amin'izany ianao. Toa jereny ianao manaraka an' Jesosy fa ianao toa orohory, toa malahelo, toa be ady, toa be olana, toa be fisedrana. Zay mihitsy ny miaraka amin'ny tompo, zay mihitsy ny miaraka amin'ny tompo. Fa mahita ny heriny ianao, mahita ny fitiavana ianao, mahita ny fanafana ianao anatin'izay rehetrarehetra zay, anehoany ny voninahiny, dia mahereza ianao. Fa ny voninahitry ny tompo tsy maintsy ho avy amin'ny fotoanany, raha maharitsika hatramin'ny farany. Ny famonjenantsika zao voavontsika hoy amin'ny Romanina 9 fa amin'ny fanantenana. Zany hoe raha maharitra hatramin'ny farantsika dia ho voavontsy. Hoy Jesosy hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Tsy ny fiatomboana ny zava-dehibe fa ny fiafarana. Hoy any amin'ny mpitoroteny hoe aleo ny fiafarany zavatra toy izay ny fiatomboany. Zany hoe tsy izay voalohany nanompo an' Jesosy dia zay ny zava-dehibe, fa le maharitra hatramin'ny farany. Mahereza ary havana malala, mahereza ianao. Fa ny voninahitra Jesosy tsy maintsy hamirapiratra aminao rehefa ho avy eny amin'ny fanjakana izy, ho avy eny amin'ny raha lanitra izy. Tsy foana nge ny fiarahantsika amin'i Jesosy. Ny olona miteny hoe reny dia fanatiky reny dia hiakatra velona any an-danitra reny. Marina nge ny lazainy, tsika ne hiakatra velona any an-danitra rehefa tonga Jesosy, satria nahoana tsisy maty misy hiakatra any an-danitra. Raha maty ary ianao avy eo anao atsangana maty, ovay indray mpimaso ianao. Korintianina 1:5. Ianao zay velona, ovay indray mpimaso ianao. Korintianina 1:5. Iova endrika ianao ary lay vatana mola loha teo andovany tsy fahalovana dia araka hiakatra any amin'i Jesosy. Jereo Eli rehefa hiakatra ho any an-danitra, niakatra velona ho any an-danitra Eli, tao anatin'ny afony akarany Eli, zay le voninahitra zay, tao anatin'ny afo. Enoka ihany koa rehefa nakarina ho any an-danitra dia tena niakatra velona. Tsika koa rehefa miaraka amin'i Jesosy dia hiakatra velona, na inona fahorianao na inona adinao, mahereza ianao. Fa ny voninahitra dia ho avy dia Jesosy zany. Tsy resaka vola makarena ny resahako voninahitra eto, tsy resaka raha materialy ny resahako voninahitra eto, fa izao le fanjakana mandrakizay ho avy dia Jesosy zany. Hitsenanao eny amin'ny raha lanitra izy, vitatreo ny adinao. Vakio ny any amin'ny Apokalipsy 2:20 any, zavatra miandry anao any nge dia tsara be, ny gorodona ny volamena, ny tamboa maro sosona, vatosoa. Eto edina ny safira, edina ny diamant, edina ny bois de rose, edina ny volamena. Fa zany omenanao maimaimpona zany rehefa tonga ny fanjakany lanitra, ny gorodonao volamena. Hoy Jesosy andeha dia anamboatra fitoerana ho anareo. Manamboatra fitoerana ho anao Jesosy any. Bois de rose edina takiny inona eto, fa aza miady amin'izany ianao, fa ny lanitra omeny Jesosy ianao. Ary tsara lavitra noho izay tia tany zany ho anao zay manaiky an' Jesosy ianao io, na iza na iza. Hoy izy voasoratra any amin'ny Salamo 5:10 eny, voafaritra ao anjarako dia ao amin'ny tany mahafinaritra, manandova tsara. Jesosy no lovanao, Jesosy no anjaranao. Any an-danitra tsisy aretina intsony, tsisy alahelo, tsisy tomany, tsisy ranomaso, tsisy hirifiry, tsisy fahafatesana, tsisy fahamaizidana, fa ao dia miaraka amin'i Jesosy foanao. Tapitra ny asa isan'andro,
tapitra ny fanenjehana bo izy, tapitra ny fako maloto hitanao isan-karazany eny, tapitra ny kolikoly, tapitra ny fanaovana kasiparana, tapitra daholo zany rehetrarehetra zany, fa mareta fa ho avy Jesosy, mareta fa ho avy Jesosy. Ary efa akaiky izy de ho avy, efa akaiky izy de ho avy. Efa akaiky izy, ny olona miteny hoe nofinofo zany resaka fotsiny zany, fa tena efa akaiky izy, fa miomany ianao, regleo ny fiainanao, ialao ny fahotana de manatona azy ianao, azakivy ianao, azaketraka ianao, fa tia ianao Jesosy. Ny lanitra vaovao, ny tany vaovao, tsisy aretina, tsisy fandringanana, tsisy tsony, raha mino an Jesosy ianao. Fa raha tsy mino an Jesosy ianao de misy an'le fary afo sy olofara zay miandry ihany koa, fa aza makany fa minoan Jesosy de azo ny famonjena. Maimaimpona daholo zany, mahereza ry havana malala, mahereza fa ny fahoriana zao tsy azo oarina akory amin'ny voninahitra sy ho any am-parany, voninahitra sy ho any am-parany. Tsika nge rehefa ho avy Jesosy, hiara-iakatra amin'ny Jesosy, hiray latabatra amin'ny Jesosy tsika, hiray latabatra amin'ny Jesosy tsika, hiary sakafo amin'ny Jesosy. Tsaroa fa rehefa maty Jesosy de nitsangana tamin'ny maty de rehefa nitsangana tamin'ny maty izy de nandray ny mpianatra izy teny amin'ny moron-dranomasina, de nanaovany tondro ny mpianatra de niarany sakafo zareo. Ary Jesosy niteny koa tamin'ny mpianatra rehefa nanokana ny hoe fiarahana amin'ny sakafo izy hoe tsy hisotro zao divay intsony ozy izy raha tsy efa any amin'ny fanjakako indray. Rehefa any amin'ny Jesosy ihany tsika hiray latabatra amin'ny Jesosy de hiary sakafo aminy, hiara-faly aminy. Ka maninona no andandany fotoana amin'ny fahotana, maninona ny tomany, maninona no andany andro amin'ny filany nofo sy zavatra zao tontolo zao, maninona ny empotra, aza miempotra fa mandrosoa, fa tia anao Jesosy, mampandresy anao izy. Lazaiko anao fa amin'ny fahoriana miatra aminao io, lazaiko anao fa amin'ny ady miatra anao io, amin'ny fanenjehana miatra anao io, amin'izay zavatra mahazo anao io. Tsy miandry Jesosy ho avy aminao lanitra koa, fa tena hoafahany foana ianao, afaka ndray nefa de tonga ndray ndray, fa anehoany ny vonahany aminao zany. Matona afahana tao amin'ny tany Egypta ry Mosesy sy ny zanak'Israely, tsy hoe voanteniny indray-pandeha hoe iny afao izy de miala de vita, fa ny fananian'Andriamanitra mihitsy hoe nasina ny loza folo anehoany ny voninahiny. Raha tsisy ny ady tsy ahita ny voninahitra Jesosy tsika, raha tsisy ny fitsapana tsy ahita ny herin'i Jesosy tsika, raha tsisy ny fanenjehana tsy ahita fa mampandresy Jesosy. De naseho an Jesosy mihitsy ny voninahiny, naseho an'Andriamanitra mihitsy ny voninahiny tamin'ny zanak'Israely tamin'ny tany Egypta. Any amin'ny olona rehetrarehetra maizina ao agosena mazava, any amin'ny olona rehetrarehetra loza ao agosena fitahina. Rehefa ao aminao koa Jesosy mitahy anao izy, miaro anao izy. Andeha eo anoloan'ny ranomasina mena tsisy ninona afaka atao, aseho an Jesosy ny heriny. Any amin'ny ranomasina mena misy autoroute, ary ny ranomasina nitsangana tahaka ny rindrina be, mandeha amin'ny tany maina ny zanak'Israely. Iza mahavita an'izany? Iza ny mazisian'ny Farao ve? Ny olon-kendry ny Farao ve? Tsy vita an'izany, fa ny mahavita an'izany ilay mpanjakany mpanjaka sy tompontompo dia Jesosy zany, alefany amin'ny ranomasina mena. Ary rehefa afaka teo dia voavonjy ny Egiptiana ny vonony tao anaty ranomasina tao. Mahery Jesosy io, aza ferana amin'ny fisainanao, aza amin'ny lôzika anao, fa ny lôzika anao tsy lôzika an'Andriamanitra, ny lôzika an' Jesosy tsy lôzika anao. Ary aza mirezona amin'ny fisainanao fa ny hevitry Jesosy andraisana azy, zay le finoana. Mahereza ao amin'ny Jesosy ianao. Ino ny teniny? Nisy fotoana niady ny zanak'Israely, nitaritafika Josoa. Rehefa nitaritafika Josoa, efa ho maizina ny andro, fa mbola tsy vita nefa niady. Nitenen'ny Josoa ny masoandro, aza mihetsika eo anao ny masoandro. Tsy nietsika ny masoandro, satria miasa ao amin'ny Andriamanitra, maneho ny vonahany Andriamanitra. Mahery Jesosy. Lazarosy zany efa maty, efa efatrandro maty maimbo-loha, fa mbola vita ny Jesosy no ao anatiny corps efa décomposé, efa potika zany fa vita ny Jesosy nanamanambatra ny vatany, name aina azy indray. Ny olanao ve mihoatra noho ny olan'ny Lazarosy? Ny fahorianao ve, ny adinao ve, fitsapahanao ve mbola mihoatra noho zany nazo ny Lazarosy zany? Na mihoatra an'izany ara mbola vita ny Jesosy. Mahery Jesosy. Sadraka, Mesaka, Abednego nalatsaka ao anaty afo. Rehefa nalatsaka ao anaty afo Sadraka sy Mesaka sy Abednego, nampitombona impito noho ny isan'andro ny afo, fa tsy may izy, tsy may izy. Raha ny médecine, raha ny physicien, raha ny mathématicien jery an'izany dia ahoana koa zany? May ianao rehefa miditra ao. Fa amin'ny Jesosy mangina ny médecine, mangina ny science, mangina ny mathématique, mangina ny physique, fa Jesosy ny maître. Tonga tao izy telo lahy, tsy mahay ny afo izy, tsy mahay ny afo izy, tsy mahay mboafo izy, tsy mahay vola. Jesosy tao anatiny tao le afo mandoro, tsy namahy azy. Mahery Jesosy. Mahery Jesosy fa mahatoky azy ianao. Ny lozikan'olombelona 5 + 2 7, fa ny Jesosy 5 + 2
5 milina mahery mofo 5 sy azan-drano 2 inona no azo atao amin'ity ozy ny mpianatra iza no vokiny ity fa atao amin'i Jesosy no fikisany ny olona tsy omby 5,000 mahery Jesosy santionany fotsiny zany santionany zany ny lozikan'ny olona ny rano zany ahoana ny rano nysotroinao ve ho mamy ny lozikan'i Jesosy any rano lasa divay iny rehefa Jesosy no miteny mahery Jesosy ny lozikan'ny olona lozikan'ny siansa mandeha eny ambony rano dia miletika fa ny lozikan'i Jesosy mandeha eny ambony rano dia tsy mienjera mahery io Jesosy io za tsy miresaka aminao resaka psikolojia za tsy miresaka aminao resaka mazia za tsy miresaka aminao resaka siansa fa za miresaka aminao ny finoanan'i Jesosy matoki azy ianao maherezy ianao aza miembotra ianao fa mahery Jesosy momba anao dia mahery no mibety lavitra noho ny momba azy mahery ny ao anatinao noho ny amin'izao tontolo izao mifikira aminy matoki azy ho azy any voninahitra ho any Jesosy izy ny mpanjaka izy ny tompo amen